Fanambarana ry vahoaka malagasy manao ity fanambarana ity na androany ilazako anareo ny zava-mitranga eto amin'ny firenena sy anazavako anareo zavatra vitsivitsy zay forsena ho afenina. Voalohany am'izao ory tenenako zao dia namoaka baiko Andriamatoa fanambinana artiny tsy anona ny gradinao ara zoky. Andriamatoa fanambinana artiny namoaka baiko anala ny tenako ao amin'ny logement de fonction ko Fort du Chêne sy ao amin'ny toerana zay fanapiko olona sahirana ao amin'ny foyer la cohésion eo Andrainarivo. Ny antony de mazava efin'ny efatry indimy ianao razoky ianao sy Colonel Mikael nefa namandrika anay sambotra anay tady motif isamborana anay fa tsy navoa ianao ary tsy azo ao ianao ary ifankahitsitsika tamin'ny krismasy ry vahoaka malagasy manambonatra fito amin'ny rahalahy zay forsena fotsiny natao mankety Andriamatoa fanambinana artina ny tête de liste na ny forsena natao mankety ny tenako ny zoko ny rahalahy reta-poamiko ny général Mamontso Eugène, général Hermine, ny général médecin général Bitène, capitaine Vaisseau Andriamanampi Sozo, lieutenant Sega Olivier zay tsy maninona akory tato aoriana mbola nydadavana motiva koa eo mifandray mpanao politika fa ianao ihany ny ao ambadika tady motiva ianao fa tsy azo ao ianao razokiny tsy azo ao ianao ary ifankahitsika efigène talohanao za. Faharoa ny harcèlement ataonao sy Mikael amiko Andriamatoa PRRM any efa na-imprimeko any daholo ny messagenao tanaty WhatsApp fiintimidenao ana tao amin'ny doléance mampanao ankety de anao ny teny ajanona io arovanao ny karana tandrazako ty fa tsy any karana tandrazako ty fa tsy any daya tandrazako ty fa tsy any siteny sy ny karana mbola tsy nahita gouvernemanta ministre mandeha manao doléance ao amiko androany voateneniko manapa-kevitra ministre de hitondrany daya élément any antranony forseny manaiky miantso anany ministre mamankolonela misy any zao tsy manaiky atrano farany ministre ary fantatra fa misy ministre efa nametraka fitarainana any amin'ny Amnesty International ho avy eo daholo zany dossier zany na ny V8 tangenanao iny ao ambony braonao ny doléance Andriamatoa PRRM anizy ny V8 tangenanao iny jereo famataranandro nanaovanao tamin'ny interviewonao tamin'ny France 24 eo ambony braonao zay doléance zay ainao iza ny tompony ary ajanony koa fitenenanao aty merina ty Madagasikara ray any malagasy rehetra za mihitsy ny tenenao fasafasy tao amin'ny braonao ny merina mihitsy manao an'izao ala ny merina mihitsy fa ianao no iza ny ampizarazarany ty Madagasikara ty atsoa voalohany mpanao kolokolo ianao nao daya sy teny promonao Fort du Chêne io fanambinana artina ary tsarovinao tsy zany la zay anao fa ny récupérena fa ianao no ny récupérena mon colonel efa saika mivonony Ravatomanga ianao sy Rapanarivo sao de adinao zany no nikarakara anareo tao nidina tao amin'ny omi ary ny antony nanalana général Joso ministre ny fiarovana de noho ny Ravatomanga général Saivelo sao de adinao mbola io SGP io mbola velona io zany tadidinao tsara zany papitra anazy tao amin'ny chambranao teo mivadinao madame Eliza tenenao anazy madame apatsivo anazy zany papitra anazy io isakarivo miresaka aminareo tao amin'ny omi donc tsy za mihitsy ny récupérena fa ianao no ny récupérena ary zao koa vao mazava amiko iza le bro tany Maurice fakano vola tamitsika ny kavalina tam'izany kavalina fantatro iza le bro daya kofa li daya ary ny maninona moa ny plaintiko zay nataoko nameoko anao Ramatoa ministre ny fitsarana nahoana ny lasa amin'ny anarany daya sy ny ADM plainte zay nalefako voalohany indrindra ary normal hitako anao tsy nameretorana mihitsy madame le ministre pourquoi za ve zany manipulaine ary eo koa anao sy teny tao amin'ny kapsa tsisy ny teny mihitsy hoe tsy maintsy ianao no atao filohan'ny anteny mera ary ny anteny mera zany efa tokony levona tsisy tsony de mbola eo koa anao
io fa volomely fidera zarapera niantso anao tamin'ny kavalina ary mbola dosianao Saravatomanga dosianao Saravatomanga ny nahafaty an'izany solo zay ry eksa-miaramila natao apazany solo isamborana nafa tsy nahavoana taizany solo maty tao amin'ny poliklinika Dilafy mbola dosianao Saravatomanga zay manaraka zany ny ao amin'ny lapa ao iavoloha mbola tsy nahita ry vahoaka malagasy manana ny fahaleovantena ny amiko zany fahaditseranana zany fa mandanareo ao ambadiky ny paleo feno contenera sezi avany Tamatavy ary pisiny zany na tonga nala zay nafa manelingelina tao iavoloha ty fantatra fa tsy zakako ny zavatra maloto iza ny tompon'ny perquisition légale eo anao colonel Mikael boty sambatra garde rapproché anao efi mipiritratra eo koa anao DGPN tsaramonina fampisakambina mihitsy boty sambatra sy fanirisoa midina avany amin'ny troisième étage avany avoloha de mandanga koa boty sambatra fa tsy mbola nanao perquisition ary mbola misy dossier any amiko any doléancean'olo manaovanareo perquisition kagolé menacé anareo vehivavy raha miteny eo de violenay ao zay tsy vohitsinareo lohako mahitsy lohako tsy voavilavilanareo lohako tsy mafy any tokony hitondra firenena mbola betsaka amin'ny prof eto aloha raha mahaino anay ianao le mitazona le gony jereo anatin'iny gony iny dossier dolo anatin'iny nasiko sotra sensible dolo ny dossier ny karana ko raha ndia varosenina tsy haiko izy aby makatanin'olona olona mekarapoka tao amin'ny brok tao lasa ny karana ny taniny ao misy gadra efa nafahaniko tsara de natsiny procureur Alban gadra ny antsefa ny karapoka tao brok tao ny anabavina eto vao mazava aminao re izy madama eo fa maninona tsy afaka ny teny satria za menacé aza tao an'izany le firenena mon colonel noho izany ry vahoaka malagasy za de mametraka plainte raha mbola procureur narindrany ao non tsy mandeha foanosa procureur narindra mbola tamin'ny andro Ravatomanga mbola izy aby sur colonel Tahina tsy adiniko ny nanaovanareo anasy ny vady aman-janako raha mato procureur mbola tsy adiniko tsy mametraka plainte eo aminao fa tonga de l'international je dépose plainte contre le PRRM les 4 hauts conseillers le colonel Fanambina Nartine monsieur Sitène Daya Koufali pour haute trahison, corruption, concussion, association de malfaiteurs, incitation à une guerre tribale, abus de fonction. La zefa za foana ny anonga-panjakana tsy manongana anareo fa iongana ho azy eo nareo fa ny ady voapetra complainte ka ro hitatsika ifakaitsika orinao ary kitio foana ny fianakaviako fantatrao misy mpitaovedina ty amiko monsieur le PRRM ary anao serviana ny fournira bala ao ana fa kitio ny fianakaviako zay no izy vahoaka malagasy mbola vo fizarana voalohany ty voakako tselikely aminareo dolo ny profo lasa ny karana sy mafia ny firenena eto de manaroatra je m'adresse à monsieur Vladimir Poutine i Gavari Parouski spasiba tiako ny tandrazako Madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara tapitra ho an'ny tandrazana